avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovô. Assurance Art, Timampoltona Nilanao. Manulcianoni vovô. Samihafa tanteraka ny fijery mpitondra sy izao tontolo izao ny antsoina hoe fampandrosoana raha ny tsikaritra ankehitriny. Tsy mbola tonga hatramin'ny androany ilay sambo espaniola nolazainy Andry Rajoelina ny taona 2024 fa hitondra fitaovana narenana n'orinasa Sucoma no rasy izay potika sy atao tantely afa-drakotra amin'izao fotoana izao. Mifamoam-bola vahiny be loatra noho ny fanafaran'entana no isan'ny mampitotongana ny sandam-bola malagasy ho ny mpampianatra mpikaroka sady mpahay toe-karena nanaovana fanadiadiana. Tombanana ho tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy ny 300 isan-jato n'olon-dehibe eto Madagasikara ho ny teo anivony Konamepta, trano izay anakana ny ezaka hiadiana amin'ny fahantrana. Andrasana ny fivoaran'ny fitsipaham-pitokisany solombavam-bahoaka amin'ny Prime Ministre Frantsay François Bayrou ity faran'izay tondron'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona politika samihafa ho tsy mahavany olam-bahoaka ary mitarika ny firenena anaty krizy lalina amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Ngadondreny amin'ny valoralina fotoana ny fampilalamba-bao eto amin'ny fitalavitra kolo fatirina ny araba tomokilasy tomovavy manasano ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana fitokanana fodrafitrasa vitsivitsy no ilazana fa mamiratra ary tena mandroso Madagasikara amin'izao fotoana izao ka atao toy izany ihany koa ny faritra Menabe manontolo. Miariary eo anatrian'izay fa samy hafa tanteraka ny fomba fijery mpitondra fanjakana sy izao tontolo izao ny antsoina hoe fampandrosoana. Matoa andatsoratra. Afaka mireharesika efa mihatsara, mihamadio, mihamamiratra ary tena mandroso i Morondava. Hoy Andry Rajoelina natao Morondava rehefa nitokana ilay lalana ray faingo 9 kilometatra izay ratsy dia ratsy teo aloha ka namboarina natao rarivato. Tsy misy mahavita ny vitany Andry Rajoelina eto. Hoy ireo mpombazy sy mpanohana azy satria no mamafisiny Andry Rajoelina fa ampandrosoana tahaka izany ihany koa i Menabe Ray Manontolo. Isaky ny toerana sy faritra alehan'ny fitondrana tao anatin'izay fitotoana nitondrana izay dia voalaza fa tsy maintsy ampandrosoana tahaka izany avokoa. Mandroso ve Madagasikara ankehitriny raha toka tsy mitsahatra mitotongana ny sandan'ny ariary, tsy mitsahatra mitombo ny fahatapahan-jiro, mijery marina izay mahasoa ny vahoaka ka manome lanja ny sehatry ny famokarana ve ny mpitondra ialana amin'ny fanafarana avy any ivelany. Efa ela ny naharenesana fa i Madagasikara no atao sompotry ny ranomasimbe Indianina. Tao anatin'ny fitotoana nitondrana izay ny fanafarana vokatra avy any ivelany no tena ny masoany ny fanjakana. Vary aman-taonina maro no nafarana hamahanana ny malagasy sy hamahana ny olana eto amin'ny firenena. Hatr'izay ka hatramin'izao tsy nisy paikady matotra napetraka anampiana ireo tantsaha mpamokatra eto an-toerana. Tsy nisy fanohanana avy amin'ny fanjakana ireo tantsaha. Ny vidin'ny masom-boly sy ny vidin'ny zezika nefa vomay mitangana. Isan'ny novoizina tao anatin'ilay PEM na ny plan émergence Madagasikara ny taona 2024 nefa ny fampandrosoana ny fambolena, ny fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana ary fiompiana voarafitra sy miompana amin'ny tsena ary koa ny fampandrosoana ny sehatry ny jono sy ny fiompiana trondro. Aiza ho aiza zany amin'izao fotoana, aiza ho aiza ny lalana ahafana mamoaka ny vokatra ka iompana amin'ny tsena ilay fiompiana voarafitra sy ny vokatra ny fambolena ireo tantsaha ireo. Potika avokoa ny lalam-pirenena rehetra amin'izao fotoana raha toka efa nandaniana 500 miliara ariary mahery ilay autoroute 20 kilometatra miampy fanotofan-tany. Hoy Roland Ratsiraka. Ilay fanotofan-tany izay toa miembotra aty an-tanan-dehibe
ary mitatra amin'ny tanimbarinyireo tantsahy ny laniera amin'izao fotoana fa tsy miroso iazo an'ny tomasina raha ny setry ny fambolena no imasona fa nitofana tanimbary no setrin'izany ankoatrany hoe tsy afaka mamokatra araka ny tokony ho izy satria manjaka ny asan-dahalo tsy mandry fahalemana intsony ny tany mamonina raha toka malagasy mijoro manana ny sotoavina malagasy mandroso no nirina malagasy very ao anatin'ny fahantrana no misy amin'izao fotoana malagasy very satria tsy mahay izay tena lara-pahamehana hamahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina ny mpitondra fitondrana ty sehoseho sy ty oeraoera ny misy anyka na dia lalana 1 kilometatra sy 900 aza no vita rarivato dia afaka ilazana fa efa vita ny lalana ao Morondava efa mamira ty Morondava ary atao tahaka izany avokoa imena be ray manontolo voaporofo araka izany fa samy hafa ny fomba fijerin'ny mpitondra fanjakana malagasy sy ny fijerin'izao tontolo izao izany antsoina hoe fampandrosoana izay matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao any Androany fa tsy mbola tonga hatramin'ny Androany ilay sambo espaniola no lazainy Andra Joel fa hitondra fitaovana anarenana ny orinasa Sukoma ny taona 2022 no orinasa izay potika tanteraka amin'izao fotoana ary atao tantely afa-drakotra ihany koa ireo fitaovana ao amin'ny andoarantsika ny antsiprian'izay miariary indray ny fampanantenana pokaty nataon'ny fitondram-panjakana anarenana ny orinasa Sukoma anailava ny taona 2024 no nilaza i Andra Joel fa ho avy ny sambo espaniola hitondra fitaovana sy conteneur izay tsy hita hatramin'ny androany samy tsy hita na ilay sambo na ireo fitaovana na ny asa nampanantenana ny vahoaka tamin'izany fotoana ny zava-misy ankehitriny potika tanteraka ny orinasa ary atao tantely afa-drakotra ny fitaovana ao aminy tena malahelo satria faly fananao nanana ray aman-dreny zay nandalo teo aminay talohan'ny Covid-19 nilaza fa hanarina ny orinasa eo ary zavatra teneniny dia vita tsisy entana tonga ao na dia ray akory aza ny tao aza vao maika no entana niakatra nisy azany tao matériel complet tao nisy groupe bevata be zay tao tsy leon-draza zany tsy ao amintsika miteny zao fa nitoy le lalao nanao kabary izy tamin'ny alohan'ny fifidianana 2023 mois d'octobre angamba io zay nitenen'ny filoha-pirenena fa hoe io ny bailleur on a eu zay misy le fomba fiteniny azy avery koa eto on a eu de 3000 conteneurs pour démarrage du Vatomandry et Siranala d'Analaï. Mandra kehitriny mampalahelo satria ambato-be voka no fomba hitondrananay amin'izao fotoana. Firenena tan-dalàna ny Madagasikara. Après ny fisamborana orinasa eo nahidy. Nisy ny passation. Nefa orinasa eo hatramintsika miteny zao hatra manda ny orinasa io potika. Zahay vaoka nefa tsy hafa manota satria raha mba misy feo alefanay efa bedesina zay. Zay le zavatra mampalahelo. Manao antoavo amin'ireo ray aman-dreny rehetra eo an-toerana ny vahoaka sy ireo mpiara-miasa amin'ny orinasa Sukoma anailava tsy azo ekena ho izy ireo ny kolikoly avolenta izay ataon'ireo ray aman-dreny sasany eto amintsika ka mamoaka sy manararoatra amin'ny fitaovana sisa tavela ao amin'ilay orinasa laza ihany koa izy ireo fa manana pirofo manamarina izany fihetsika izany ho an'ny vahoaka midika ho fandrobana ny arena iombonana sy famotehana tanteraka no avin'ny orinasa izany angatana ny jerena kaiky ny tena zava-misy marina sy ny fanasaziana ireo tompon'andraikitra rehetra tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana ny kolikoly mihitsy ny tena mampahatra antsika satria zany ny atao orinasa mpanjakana nefa antsika manana bianco manana ny paky very aby reo rehetrarehetra reo tsisy na de ray aza matériel eo na hatrany tamboho aza zao ravo vo 3000 conteneurs ka zay mahafaly anay raha nandalo eto Morondava ny filoha-pirenena androany hoe mety fa tonga angamba le 3000 conteneurs ny ray aman-dreny eto Morondava de mihina hanin-jaza miroro ny zaza matory hanin'olobeny Morondava aganjara sakafo ino maray aman-dreny azy am'izany i orinasa io tompo de impeiky na vela misy tompon'andraikitra feno zay tao hoe tsy tompony isika fa mpameron-do fa izay angavianay anareo le rehetrarehetra ray aman-dreny afaka ifanampy aminay sy ifanoana aminay mila mandeha mahitsika ary averina amin'ny lony orinasa io satria ao am-posindreo be vola i orinasa mpanjakana io pivot anankiray ne misy 36 pivot tao e 1 milliard 200 millions ray amin'io pivot io izy nangala azy ny autorité sako miteny an'izany ary misy tompon'andraikitra mangataka zay ny anaovana tribunal économique io zao fonja exemple teneniko aminareo cas de redressement ny fonja nefa cas de businessman onjorody ny olo mijaly gadro fa tsy misy olo tena mpanao ratsy gadro ao zany vany zany olo mijaly gadro fa Morondava be société teto fa potehina noho zay volaniko zay hoe mihina hanin-jaza miroro ray aman-dreny Morondava raha mitoy ny fahanginana sy ny kolikoly ataon'ireo tompon'andraikitra sasany
tsy ny orinasa Sucoma ihany no hopotika ihany koa ny fahatokisan'ny mponina ireo rafitra najoro iady amin'ny kolikoly sy ny famotehana ny orinasa mpanjakana tahaka izao. Zay ny zava-misy mahakasika ny orinasa Sucoma amin'izao fotoana izao fa mitoetrany ny fantofana tanimbary eny laniera sy manodidina. Tao anatin'ny ray volana sy tapany 70 hektara ny tany fambolena voatoditra. Raha alina misy fantofana teo aloha mitohy amin'ny atoandro zany amin'izao fotoana izao. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny tena tompon'andraikitra sy ny ao ambadika izay fantofana tanimbary eny amin'ny toeran'izay ka hita kino ireo tantsaha ny ampy tsara na nitetika asa amin'izao fotoana izao ka baheloany mitaritra ny Antsipriana. Efa ho ray volana sy tapany teo izay no nisy fantofana tanimbary eny Ilaniera sy ny manodidina akaiky ny Lakirivo. Raha ny fanadihadiana natao efa mahatratra 70 hektara ireo tanimbary voatoditra. Hatramin'izao dia mbola mitohy ny fantofana tany eny an-toerany, tsy atoandro, tsy alina. Araka ny fitarainana voaray, manodidina ny 7 alina ireo tantsaha mivelona amin'ity tanimbary ity. Voakasika izany ny mponina ao amin'ny komina Ambatolampy Tsimafotsy sy ny komina Ivato ary ampahany amin'ny komina Antehiroka, tany fambolena, fiarina, ny velomana ampolo taona maro izao totofana tsikelikely izao amin'ireo tanimbary totofana ireo efa nisy vary voafafy sy voaketsa ho ireo tantsaha eny an-toerany. Hirahiray ny mpitondra eto amintsika ny anatratrarana ny favitantena ara-tsakafo sy ny hosombotra aty Afrika. Ny mifanohitra amin'izany anefa no zava-misy vonona ny volon'ireo tantsaha totofana ihany koa ny tany ny fivelomany. Ireo zao ireo camion reo hitanareo maso dia misy ny olona amin'ny angady. Misy tany io, misy tanimbary dia mamboly manitsy. Nefa ataon'ny ohatrany hoe any Palestina sy ny Israel bulldozer veny dia ady amin'ny angady sy ny toraka tapabrika misy ketsy efa velona eny nefa tsy afaka manotra le olona fa hiala le olona zany amin'ny namafy izy ny fanetanana nefa dia hoe aprisihana le olona amboly nefa ny tanimbary raha mboteto tokoa. Fa ny tanimbary miakatra mivokatra mioty mijinja. Io tanimbary ihany koa be dia be ny olona misy rano tavelo dia afaka an'ilay hoe manihitra ny olona maka mifoza orana, ny trondro sy ny sisa mivady adobo zany io. Zany misy facteur be dia be zany an'ilay mponina tira olona ary natao hoe afindra-monina tsy voisadapta amina fiainana hafa indray le olona fa neto zany nefa hitany hoe teto ny navelona azy hatramin'izay. Raha ny voalazan'ireo mponina eny an-toerany, mitotaly 300 hektara mahery ity tanimbary ity hatramin'izao fotoana. Tsy mbola nahazo fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra izy ireo mikasika izao fanotofana tsy ankiato izao. Mitebiteby mandry tsy lavoloha isan'andro ireo mponina satria manahy hatramin'ny trano fonenany. Raha toaka esorina ety izahay dia hoaiza ary inona no ivelomanay hoy izy ireo. Nenay aloha zao ny tany efa voatototra ao misy nambolenay dia nototofany eo. Dia tsy hitanay izay hevitra dia izay zany tsy manana tanimbary efa varitra zany mba asako eto dia ireny mba miopiopi kely izay zany tena mba fiopikila atao. Trano zany tena mampiasa ny lohanay satria izay mba efa 4 taona izay nefa ela mipetraka teto efa 10 taona zany izay tamin'ny andron'ny dadabe Ratsiraka nefa teto napetrany teto. Ny alina efa tsisy atoriana mihitsy fa dia doboka tsy doboka roa. Mbola tsy hitanay mihitsy izay tena marina izy tsy mampilaza an'ilay olona zany hoe mba asoro na ahoana izay mitebiteby fotsiny eto. Tsy hitanay izay tena hevitra amin'ilay izy hoe ahoana zany tsika raha ohatra asorony ety dia hoaiza. Tsy fantatra tsony ireo nampangala tany ireo na nahazo lalana avy amin'ny fanjakana ireo fa zao olona zao mbola namafy ketsara n'inona nefa n'izao ny zavatra misy tsy afaka manesa tsony. Izy ity me manatona andro manalina na miverana aminay ny taninay satria zatra mamboly teo ilay olona dia zao lasa tsy mamboly tsony hitanao amin'izany na ny hanina hoanina ary manahirana. Raha iverenana ny lanja sorabaventy ho fanoherana ny fanotofana ny tany ireo vahoaka manodidina eny an-toerana ny farany herinandro teo. Tsy misy resaka hatreto ny fanonerana ireo tanimbary voatoditra ireo. Tsy tafiditra ao anaty tetikasan'ny filoham-pirenena Lakirivo ity toerana ity raha ny fanazavana sekretera mpanjakana miadidina ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana tamin'ireo tompony tanimbary. Tsy fantatra mazava arak'izany ny ao ambadika izao fanotofana izao. Raha nanatona ny komina nefa ny mpanao gazety Androany nilaza ho tsy mahafantatra momba an'izao tetikasa izao ny tompon'andraikitra tsy nahazo ampanazavana arak'izany tahaka ny teo anivony Apipa. Hatreto tsy nisy fifampiresahana amin'ireo mponina ny fanotofana anefa mandeha ihany
efa tany amin'ny volana jolay ratsevina nametraka taratasy teny amin'ny fitsarana ireo mponina nangataka fampitsaharana ny fanotofana ny tanimbary fa io mbola mitohy mandraka androany io. Pejany toe-karena vetivety mifamoam-bola vahiny be loatra noho ny fanafaran'entana no isan'ny mampitotongana ny sandam-bola malagasy amin'izao fotoana izao. Ho ny mpampianatra mpikaroka sady mpay toe-karena nanaovana fanadiadiana androany. Eo koa ny fisina orinasa manao ampimamba sy mifeny tsena ivelany sy tsy mampody ny vola vahiny ihany koa na ny devise eto an-tanindrazana. Tojondrina tahiry no mitatra ny antsiprian'izay. Vidina 250 ariary ny 1 euro. Araka ny fanazavana nomeny ny mpay toe-karena, ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsenan'ny vola, vokatra ny fidirana ao anatin'ny midy no mahatonga ny fitotonganan'io. Miakatra ny tinady amin'ny fitadiavana vola vahiny noho ny fanafarana entana be loatra, avy any ivelany dia miendanja ny ariary. Tsikaritra fa miha mitotongana trany ny ariary volana maromaro lasa izay. Io fitotonganan'io no fambara fa miakatra trany ny fanafarana entana avy any ivelany. Lasa betsaka zao ny fitadiavana devise raha oharina amin'ny offre na devise. Ny demande na devise dia miankina amin'ny importation. Satria isaky ny anao importation vidy zavatra ny ivelany ianao dia mila devise ianao zany zay tsy azonao vidiana amin'ny ariary iny, dia tsy maintsy manakalo ariary ianao zany amin'ny devise. Ka ny antony mahatonga fitotongana-ny vola malagasy amin'izao zany dia betsaka loatra le demande raha oharina amin'ny offre. Zany hoe raha vao mbola kely ny exportation ataontsika raha mihoatra amin'ny importation ataontsika dia midina foana zany ny tahan'ny volantsika. Ka raha nijerena ny tendance atao anatin'ny volana maromaro zay dia hita fa nentsitongana le izy. Misy fotoana ny ariary mahazo aina kely. Antony fotoana fiakaran'ny vola fanondrana na misy fanampiana ara-bola tonga na fotoana mahabetsaka amin'ny mpizahatany. Saingy be loatra ny fanafarana entana izay mamoaka devise na vola vahiny betsaka. Mihoatra ireo loharano azona devise ka mitotongana foana ny ariary. Antony mety ahatonga ny fiandanjan'ny ariary io ihany koa ny fisiana olombitsy na orinasa manao ampimamba ny devise izay fanahinina atao mba ahafahany mifeny tsena. Mety misy ihany koa ny olona manao spéculation eo amin'ny le marché interbancaire de devise io. Zany hoe misy olona zany amin'le fotoana mahabetsaka an'le devise dia angonino anazy le satria izy zany manana situation oligopole moa fiantsona azy na monopole amin'le importation sy exportation na entana. Zany hoe misy société goavana be zany monopoliser ny commerce extérieur dia misy fiatraikany be eo amin'le fiakarana sy vidinan'ny offre sy ny demande le marché interbancaire de devise ny stratégie an'ile entreprise ngesa be iny. Ka rehefa hitan'le entreprise fa hoe tsaratsara kokoa anazy ny ampitsotongana n'le vola malagasy amin'izay fotoana zay mahatsy dia dikany hoe mitsotongana le vola malagasy memora zany ny vidianan'ny importation dia afaka mahazo amin'ny vidy moramora kokoa izy dia ataony mihitsy tsy totongana le vola malagasy, zany hoe tsy avoakany mihitsy ny devisiny. Rehefa tiandray le izy hiakatra fa hanao exportation izy ohatra dia avoakany indray le devise any aminy. Tsy maintsy mividy vola vahiny betsaka eo amin'ny tsenan'ny vola isika mba ahafahana manafatra entana. Mba ahafahana manary ny olanjam-bola io, mila manondrana entana manana tombam-bidy lafo ahafahana mampiditra vola vahiny betsaka i Madagasikara mba hampahazo aina ny ariary. Farafaratsiny mamokatra eto an-toerana ny entana ilaina mba tsy hanafarana betsaka. Mialohany noanoizantsika ny fampalalam-bavao sahala aloha zany zao ny baolina eo amin'ny Madagasikara sy Tchad ao anatin'ny fifanitsanana izorana makany mondial ho an'ny taona 2024. Vezahantsika ho zaraina aminao miandalana eo ihany ny fivoaran'izay lalao zay. Fa mitady ny fomba rehetra amin'izao fotoana ny fitondrana handresena amin'ny fividianana loholona izay atao fa 1 ny volana Desambra ho avy izao. Ezahana omena rariny sy fandresena avokoa araka izany ireo mpifidy vavety Irmara nanandrara teo anivony fitsarana. Ankoatr'izay tsy resahana ny famerenana ny fanatanterahana ny fividianana amin'ireo commune tsy nanana be ny tanàna izay tokony rosoana mialohan'ny fividianana loholona. Raha ny fanohikevitra nentin'ireo be ny tanàna tanty andro anty kabainy loha. Efa nanika ny 9 volana izao no nahavy tany fividianana be ny tanàna
fa komina maro manirana ny nosy ny tsy mbola manana ny be ny tanàna ela ny fivoahan'ny didy fa isany andrasana ihany koa ny fampiarana ny lalàna ny sazy ho an'ireo tratra nanao osika sy alatra araka ny voarakitra ao anatin'ny lalàna mifehy ny fifidianana trangana fandikandalàna izay maro raha tsy laza afa-tsy ny tao amin'ny komina Ampanihy distrikany Miandrivazo efa nanao hosika ny kandida Irmara nandritra ny fifidianana voaporofo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana Karesy nampiakatra ny raharaha amin'ny filankevi-panjakana indray ary nomena rariny izany ny farany herinandro teo tranga manaporofo fa omena vahana ny osika sy ny halatra hoy ny kandida avy amin'ny fanoherana izay noterena ho resy tamin'ny ora farany ny valideny zareo zany le ataontsika hoe na ny halatra zay tao Beteva na ny halatra tao amin'ny bureau de vote ny Ampanihy satria nivoaka ho mpandresy ilay kandida Irmara zay nifaninana tamiko nefa raha iverenana kely le fandarana tamin'ny 7 ny volana aogostra de tena hita ny ariary tao ny porofo rehetrarehetra ny pli avy any Tuliara naseho tao daholo zany zavatra zany ka gaga moa ny tena manao zay fomba rehetra ivoahana hampandresy ny kandida avy ao amin'ny ny fitondram-panjakana ny tao amin'ny conseil d'état ngambany raha ny fandiniako azy satria reny zavatra porofo efa niariary reny ve de mbola zay ny zavatra nisy ka eto zany de nitaona ihany misintona ny eritreritry ny fitondram-panjakana raha fitondrana raha olo mbo fidy apetraka amin'ny ataotsika hoe tsy safidim-bahoaka ny ipetrahana eo de hafahafa ihany zay zavatra zay vahoaka ny nametraka ny tena teo vahoaka ny fidy any tena teo ankoatrany tao amin'ny komina Ampanihy distrikany Miandrivazo ity komina maro ihany koa no nahitana trangana famadihana safidim-bahoaka eo ihany koa ireo tsy manana ny be ny tanàna noho ny antony maro samihafa izy ireo anefa no mpifidy vaventy andrasana andatsabato amin'ny fifidianana loholona amin'ny farany taona antony nilazany be ny tanàna fa tokony averina ny fifidianana munisipaly sy ny kominalina amin'ireny komina ireny ao anatin'ny texte dia natao andatsabato zany ny grands électeurs raha ny tokony izy aloha dia hoe tokony misy fandaminana malaky zany dia manao fifidianana amin'ireny toerana tsy misy be ny tanàna reny raha ny tena pratika hoe misy inana ndraikitra zareo any amin'ilay nanaovany azy raha ohatra izy ka tsy afaka mifidy dia averiko ilay fanontaniana hoe inona indray ary ny anko no anay ny fidy indray dia maninona zay mihoatra amin'ny olona tsy nifidy mitovy ihany tsika fa efa mba ela netezana teto amin'ity toerana ity fa mitovy ihany tsika ry rahalahy sy anabavy isany eny amin'ny commune eny na manana be ny tanàna nareo na tsy manana be ny tanàna nareo mitovy ihany tsika raha iverenana manokana ny zavanisy tany Ampanihy Miandrivazo ny 20 Desambra 2020 tao Beteva iray amin'ireo bureau mpifidianana tao amin'ity komina ity araka ny fampitambao voaray maizina ny andro ka tapaky ny maronisa tamin'ireo tompony andraikitra misahana ny fifidianana fa niapitso izany hoe ny 12 Desambra no atao ny fitanana antsoratra ka ny filohan'ny bureau fandatsaham-bato no nitana ireo fitaovana rehetra tamin'ny 12 alina nefa nisy naka ireo vokatra ary no finoana tamin'ny vato ny kandida Irmara rehefa no amariny ny mpitsara teo nivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana Toliara nefa tsy mitovy ireo sy ny ireo tsy nanaiky izay fahareseny izay ny kandida Irmara ka nitondra ny raharaha teo nivo ny filankevi-panjakana tety Antananarivo ka izao nivoaka umpandresy izao indray na izany nisaotra ny vahoaka nametraka fitokisana taminy tao amin'ny komina Ampanihy distrikany Miandrivazo ity kandida avy amin'ny firaisankina ity itony delestazy ary mila mivonona amin'izany sika amin'ity taona ity hony teo anivony orinasa Jirama isan'ny antony tsy fampino ny famokarana herinaratra ho an'ny antokotrikafo manokana ampitondra no isan'ny manimba ny orinasa amin'izao fotoana izao tsy mitondra vahaolana fa mijanona amin'ny fampanantenana lava Entsora Soarimalala no mitatitra ny antsiprian'izay nanamafy ny teo anivon'ny Jirama fa itoy ary mafy ny delestazy eto Antananarivo sy ny manodidina noho ny tsy fahampino ny famokarana herinaratra eo ihany koa ny aratsiny kalitaon'ny solika ampiasaina amin'izao fotoana izay miteraka fahatiantoka 30 megawaty io olana voalohany io izay nambara fa ho voava amin'ny fahavitan'ny asa fametrana tobo-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro hapetraka eny Vato, Moramanga, Ampangabe, Ambatomboravavy, Imeritsatosika sy Lafy
ny olana faharoa izay tokony ho vaovao aingana noho ny famatsiana solika vaovao raha ny fanazavana tranony. Efa maro izay resaka sy fampanantenana nataon'ny mpitondro iray mahakasika ity olana ity fa tsy hita izay vokany hoy Eli Ara-Pevahiny filohan'ny Antokotrikafo androany. Raha ny famanany olany delestage no nangatan'ny malagasy dia teleferika ny vahaolana nentin'ny mpitondra izay vao maika andaniana solika 100 ka hatramin'ny 50 litatra isan'ora. Ny politikan'ny mpitondra fanjakana ny tsy mazava ary manao ny fomba rehetra izy ireo amin'ny tena ny orinasa Jirama hoy ny fanazavana. BDB ny resaka ny resahana sy ny fampanantenana natao raha makasika ny orinasa Jirama sy ny hoe ho fivahan'ny delestage ny famokarana vaovao hoe amokatra zao megawatt tsika sy ny karazany nataon'izao fitondram-panjakana zao. Ny tsikaritra aloha tatoato dia nanomboka tamin'ny fiodonan'ilay teleferika dia vao maika ny amafy zany ny resaka delestage raha tsy resaka tsika ny eto andrenivohitra fotsiny. Amin'izao fotoana izao moa zany mbola nisy indray lay fanambarany orinasa Jirama iny hoe vao maika itombo lay ny ora zany tapahany jiro eto amintsika de hoe raha izany ange de rehefa kelikely eo zany tsika de mieritreritra hoe tsisy fotoana tsony mihitsy zany isin'ny jiro sy ny rano nizanizy eo amin'ny fitantanana ny orinasa Jirama ka tsy misy politika na fanavozana ny politika mazava tsara hitantanana anio orinasa Jirama io de tsy maintsy miverimberina foana io olana io ary vao maika ary iamafy lay politika n'ilay mpitondra fanjakana mihitsy ange no tsy mazava ao anatin'ilay izy raha tsorona lay mpitondra fanjakana de miezaka manao ny fomba rehetrarehetra amotehana an'ilay orinasa Jirama mba hafahana miprivatiser azy. Ny fanapahana ireo fifanarahana maloto rehetra izay ataon'ny fanjakana any ambadikany aloha no tokony atao voalohany izay anisan'ny fototra izao olana izao. Azo ny fitondram-panjakana tombony ho azy manokana izao fahasimban'ny orinasa Jirama izao ka izay no tsy etsehany. Le izy ange fantatra le olana inona le olana vokatra ny fifanarahana maloto atao amin'ireo le fournisseur ny Jirama reo. Le izy ange raha tsorintsika inona moa ny olana tsy amahany le mpitondra fanjakana zao ny olan'ny orinasa Jirama io satria kory zareo mahazo tombony ao anatin'ny fahasairana n'ilay orinasa Jirama. Mifanohitra amin'ny lazain'ny vavany ny zavatra ataony raha ity fitondrana rajoelona ity no resahana ho iantrany ny nambarany. Raha sina jeritodika ny raradraraka ny fampanantenana nataon'ny any rajoelona mahakasika ity delestage ity nanomboka ny taona 2024. Anisan'izany no hoe ampitombo avy roeny ny famokarana herinaratra sy ampidina ny vidinjiro tamin'ny 20 Janoary 2024 tao anatin'ny lahateniny fandraisana andraikitra investiture. Nambarany ihany koa nandritra ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra fa ampiasa panneau solaire mba hampihena ny delestage izay anisan'ny velorano napetrany tamin'ny vahoaka. Ny 30 Oktobra sy ny voalohan'ny volana Novambra 2024 tonga nitsidika ny tombom-pamokarana herinaratra tetsy Ambohimanambola ny tenany ary nanome toromarika entitra fa tsy hialao raha tsy vaovao ny olana. Ny volana Jona tamin'ity taona ity aza dia mbola nahavita nampanantena pokaty tamin'ny alalan'ny Kobakambava fa hiena ny delestage amin'ny alalan'ny fametrahana centre solaire vaovao mahazaka hatrany amin'ny 30 megawatt. Tsy tokony asiana delestage intsony manomboka amin'ny 9 maraina mandrapatonga ny amin'ny 10 alina. Zay tsy ampy ao anatin'izay zany dia tsy maintsy ampiana amin'ny famokarana amin'ireo groupe zay eto amintsika. Tsy mbola nisy tanteraka ireo fampanantenana nataon'ny any rajoelona ireo na iray aza hatramin'izao fotoana. Ankehitriny misy indray ny fampanantenana vaovao. Dia izay ihany koa no hoentsika misendy vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao.
mamerina ny arabatra ny tombo kilasy tongovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba-vao amin'ity ala ity mialohany idirantsika ao anatin'izay mitarika amin'ny isa rono ray indray zany zao ny ekipa pirenena malagasy manoloana ny zareo tsadianina ao anatin'ny fifanitsanana andehanana ny amin'ny fiadinany tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ho an'ny taona 2024 fatombanana ho tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy ny 300 ny olon-dehibe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ny teo anivony Kona Mep tatrangy izay anakana ny ezaka hiadiana amin'ny fanitrana amin'ny fanilikiliana ara-tsosialy ary ny tsy fitoviana raha tsy mijery akaiky ny ataontsika hoe vahaolana ao anatin'izay ny fitondram-panjakana Daniela Minorso. Manodidina ny 770 tapitrisa io maneran-tany ny olona tsy mbola mahavoafy ny famakiana teny sy manoratra. Amin'ireo 770 tapitrisa ireo, saika vehivavy avokoa ny roa ampahatelony raha ny tatitra navoaka ny UNESCO. Ho antsika eto Madagasikara manokana, tsy mbola misy atotanisa maro-potitra hatreto mikasika anisan'ireo olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto an-toerana. Raha ny tombana natao, manodidina ny 300 ny malagasy no mbola tsy misitraka izo fototra io. Ny alphabétisation dia droit fondamental. Zo fototra ny fialana amin'ny tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra. Zo fototra io. Tsy natao io zany hoe ho zavatra sendra mandalo 20 septambra ihany. Tsia. Fa zo fototra io zany hoe hoentina miainga hatrany amin'ilay ambaratonga fototra mandra-pahantotra. Andao hiaraka hiady amin'ity analphabétisme. Anisan'ny zavatra anankiray mampitsingatitra ny fandrosoan'ny firenena. Eny fa hatramin'ny satan'ny firenena raha satria maramaro aminao ny olona tsy afaka isitraka akory ny zoany. Dia aiza ho aiza zany izay ny firenenao. Lafiny zavatra maro no mamparefy ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny fantrana, ireo loza voajanahary sy ny maro hafa. Tsy natao sakana izany raha misy ny finiavana maniolana. Ka natrarana ilay ODD fa efatra no soniavany Madagasikara ny taona 2022. Aiza ho aiza isika ankehitriny amin'ny fanatrarana ny tanjona napetraka ao anatin'ny ODD fa efatra io. Aiza ho aiza zany zao ho an'izay voakasika ao anatin'ny fampidirana ny mpianatra. Tsy lavina amin'izany ray aman-dreny fa tsy lavina ihany koa ny ministera, tsy lavina ihany koa ny fitondram-panjakana, tsy lavina ihany koa ny fiarahamonim-pirenena fa ianareo mpiara-miombonantoka. Aiza ho aiza moa zany zao ilay fanampy izay nataontsika tamin'ny 2024. Dia eto zany zao dia hoe raha ny rivo-doza no mamparefo ny politika nisy ravo-pampianarana eto amintsika. Zay ihany ve sa misy tokony firosoantsika irana mandinika ambony latabatra hoe inona tsy ahafahana anatratra ny tanjony fampandrosoana maharitra io dia ny fanabeazana ara-kalitao mampitovy ny rehetra ary tsy manavaka n'izan'izy azo raisina mandritry ny androm-piainana manontolo. Ankalazaina isaky ny 20 septambra tahaka izao isan-taona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Antsoina ny rehetra ny milanja ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ary mikajy. Entanina ihany koa iroso amin'ny alphabétisation mampiasa ny nomerika. Lafomba voafa nanatanteraka atrikasa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra amin'ny sahana ny lafiny maha-olona. Eo anivony orinasa sy ireo mpitantana orinasa atao Toliara ny teo anivony FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle. Mifantoka tamin'ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana sy ny fampivoarana ny maha-olona eo anivony tontolo ny asa ny hetsika tamin'ity indray mitoraka ity Bonhomme Élisée Toliara. Mpikambana maro eo anivony Fonds Malgache de Formation Professionnelle na ny FMFP eto amin'ny faritra Atsimo andrefana no nahazo fifanana manokana momba ny fitantanana sy ny fampiroborobona ny lafiny maha-olona ao anatin'ny orinasa. Kendrena amin'ity fifanana ity ny fampiakarana ny lentany orinasa sy ny fanomezana lanja ny maha-olona izay mifanaraka amin'ny paikady napetraky ny FMFP. Efa fantelo zahay no teto Toliara namorona orinasa niezaka zany ny amin'ity dia tena hoe mampiakatra ny fahaiza-manao an'ireo izay mikirakira ny lafiny maha-olona zany hoe ireo responsable RH dia ireo mpitantana orinasa ahafahan'izy ireo hoe tena hoe mahafantatra hoe inona filan'ny mpiasa ao aminy dia inona ihany koa zany no entina ampiofanana azy ireo satria ny antom-pisian'ny FMFP dia izay nataoko hoe famatsiam-bola fiofanana arak'asa. Tanjona amin'ilay izy ho an'ny FMFP dia ny ahafahan'ireo responsable RH ireo mitondra fiofanana tena hoe tsara
dia afaka hoe tena mipakany amin'ilay mpiasa zay eo anivon'ny orinasa. mifantoka amin'ny fanamafisana fahaiza-manao ho an'ireo mpitantana sy ny mpandrindra eo anivon'ny orinasa ny antso tetikasa fiofanana karakaray ny FMFP amin'ity taona ity. Ny FMFP nanokatra appel à projet 21 izay hoe misy appel à projet entre entreprises intersectorielles zany orinasa roa samihafa no mitambatra mba azahoana formation momba ny zavatra maromaro. Tsy teknika les formations azony amin'ity fa plutôt entre RH, comptabilité, finance, marketing, zay zany ny appel à projet mivoaka amin'ity. Ny clôture de soumission dia tapitra amin'ny 28 septembre zao. Raha ohatra ka hoe mila fanazavana fanampiny na mila fanampiana amin'ny montage de dossier dia afaka mandray anareo entreprise zahay ao amin'ny CCI satria ao amin'ny CCI ny braonay. Isan'ny nisongadina nandritra ity fiofanana ity ny fahavonona ny mpikambana tsirairay eo anivon'ny Fonds malgache des formations professionnelles hanohy hatrany ny fampivoarana ny fahaiza-manao ny mpiasany. Izany dia mifanaraka tanteraka amin'ny venina sy ny tanjony FMFP dia ny hanome lanjana ny maha-olona sy ampiakatra ny lentany orinasa eto Madagasikara. Lara-pamena ny ady amin'ny anohanana sy ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny gouverneur de district 417 Christophe Carrier izay mitsidika amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isan'ny fijidian'ireo club eto an-toerana sy ny fijidihana ny fahefana mpanatanteraka hanatsarana bebe kokoa ny asa fanasoavana ny mpiarabelona Gaëtan Andriatsilavo. Tonga eto Madagasikara ary nitsenaina tamin'ny fomba manetriketrika ny gouverneur du district 417 Christophe Carrier sy ny vadiny. Mandritra ity fandalovany eto ity no hijidiany ireo club eto Madagasikara. Isy ihany koa ny fionany amin'ireo manam-pahefana sy ny fahefana mpanatanteraka ifanakalo hevitra sy hijery miaraka ny asa tokony atao. Tsy miala amin'ireo loha hevitra lahara-pahamehana, ny ady amin'ny anohanana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Donc l'idée c'est vraiment de rencontrer les autorités. Ny tanjona dia ihonana amin'ireo tompona andraikitra ametrahana paikady mahomby amin'ireo teboka roa lahara-pahamehana dia ny anohanana sy ny tontolo iainana. Ireo no lahara-pahamehana amin'ny mandako. Mety ho fambolen-kazo izany, masomboly, fambolena sy ny maro hafa. Mety ho samihafa ny asa atao any atsimo sy avaratra fa ny zava-dehibe dia mamaly ny filana. Arak'izany mila mahona amin'ireo mpanapa-kevitra sy ireo tompona andraikitra ifotony hamantarana ireo filana ireo. Sehatra maro no iasan'ireo mpikambana ao amin'ny Alliance Internationale raha nito Madagasikara manokana. Isan'izany ny Caravinal izay roso amin'ny andian'ny fahadimy amin'ity taona ity ary isy ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo raha toka ny tapany avaratra no nahitany izany hatr'izay. Ny fanomezana masomboly, fitsirihana sy fitsaboana maso, fanamboarana vovon-drandro sy ny sisa. Goavana ny asa miandry ka makahery ireo mpikambana rehetra. On est là pour servir. Je pense qu'il faut qu'on serve joyeusement. Pour servir, quand on sert, il y a aussi la façon de faire. Tonga eto hanompo isika ka tokony hanao izany amin'ny kafaliana. Zava-dehibe ny fomba anatanterahana izany ka raha atao ampitiavana sy ampitsikina dia mizara afaliana amin'ny olona mifanerasera aminao ihany koa. Indrindra manankajy kokoa ny mifampiresaka 10 minitra. Toy izay ny vary izay atolotsika. Zava-dehibe io manakaiky ny olona io ary izay no antom-pisiantsika. Tsy hoe anolotra fanampiana fotsiny dia mandeha fa mifanakalo. Ho an'ireo Lions dia efa mahafantatra tsara ny fomba fijeriko. Ho an'ny mponina dia lazao fa eto isika hanampy azy amin'ny filana. Tsy hoe vaholana no samborina tany hoany fa mijery ny olanareo izahay ary mitondra vaholana mifanaraka amin'izany. On sort de n'importe où, on regarde votre problème et on essaie d'y apporter la réponse la plus adaptée possible. Atreto, manodidina ny efatra sy ray tapotsisa ireo mpikambana eo anivon'ny Alliance Internationale manerana izao tontolo izao. Ho an'ny Madagasikara, Maurice, La Réunion, Rodrigue, Mayotte sy Djibouti, mihoatra ny 570 ireo mpikambana. Misy andrahaka amina club misa 420 ka ny 70 mahery amin'ireo eto Madagasikara avokoa. Samy miezaka manakaiky vahoaka, mamaly ny filanimponina avokoa izy ireo araka ny zava-misy amin'ny firenena tsirairay avy. Vaovao ny fanatanjahantena tsy mitsanga menatra ny liga mbola kitra eo anatrehan'ireo mpiara-miombonantoka. Ho ny filohan'ny liga nandritra amin'ny fandraisana ny coach Loboto Mahajanga.
Feno ny fifantsanana amin'ireo sokajy rehetra matoa ahitana solotena ny faritra Boeny, ireo karazam-pifaninanana nasionaly sy ny fandrafetana ny ekipam-pirenena raha tsy ilaza fa tsy ny atranona farany teo. Christian Andriamihery, Kolomajanga no mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy tonga ho azy ny vokatra ho an'ny lalao baolina kitra raha ny faritra Boeny no resahana hoy ny filohan'ny ligy nandritra ny fandraisana ny coach Lobo teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Niainga tamin'ny fametrahana rafitra sy ny fandarana samatipaika izay niarahany rehetra nandatanteraka dia ny ligy, ny section ary ny kluba sy ny mpandraharaha eo anivon'ny baolina kitra. Tsy azo tao anatin'ny fotoana fo sy ahitraitra nefa izay vokatra izay fa teo ny faharetana sy ny fanarenana miabo nandritra ny taom-pilalaovana amin'ny fandimby. Azo lazaina fa mandeha araka ny tokony ho izy ny championnat rehetra matoa mivaingana toy izao ny vokatra azo hoy atrany ny filohan'ny ligy. Sika angamba no manao championnat lava indrindra eto Madagasikara satria ny atsika efa 5 volana mahery mandeha championnat tsika ary isika ihany koa no navita ny catégorie rehetra I13, I15, I17, I20 lehilahy miaraka amin'ny senior toy izay koa ny vehivavy I17, I15, I20 ary senior navita vehivavy navita championnat beach soccer tsika zany hoe raha ho an'ny ligy manokana dia feno ny fanatanterahana ny fifaninanana ary ho antsika hoe ny fosa no tafavoaka foana fosa moa solotenantsika anivon'ny pro ligue miaraka amin'ny tsara-mandroso formation efa manana anankiroa koa zany tsika raha mihoatra ny Alamanga zany dia isika zany ny ligue manana mpandray anjara betsaka ao anatin'ny pro ligue zany hoe mbola manana ny anjara toerana ihany koa tsika zany avy aty amintsika koa no mpanazatra mpanampy eo anivon'ny ekipam-pirenena misy dikany daholo zany ka ny championnat tsika mandeha tsara ny club atsika eo ihany koa mahafeno ny fepetra rehetra izay takiny rehetra ihany koa manana ankizy zao tsika voantso koa any amin'ny I17 anao koa zafa zany hoe misy solotena foantsika ka ataoko angamba hoe championnat tsika mandeha tsara. Tao anatin'ny firaisan-kina tanteraka no nitsenan'ny mponiny Mahajanga ny coach Lobo teto amin'ny Kianjarabe Mananjara taorian'ireny lalao sanina ireny ka nitondrany tafa fohy sy hafatra ho an'ny petit baolina kitra ary nilazalazany ny zavatra niainan'izy ireo tany sy ny fanomanana rehetra natao na ahafahana nahitana ny vokatra iny. Indrindra ireo vahoaka ny Mahajanga izay nanome fitiavana sy tena nanotrana ka afalinana ka ny atrehana ny lalao tany moa na raha resaka teknika sy taktika no tena nendrak'entanay be izy efa voalaza teo ny somary sarosarotra maromaro satria tamty nanao 7 match asika tamin'ny zao vao vita raha zao nefa 7 match angamba nisy fanomanana tsara fanomanana matoa angamba hitantsika reto tany amin'ny adversaire tamin'ny Centrafrique, Burkina Faso, Soudan mipoka foana isaka mifanena amintsika presque izy mitratra ny crampé écrasé foana izy ao physiquement zany dikan'izany nisy fanomanana naharitra atao ary tsara fanomanana atsika fa indro kely moa zany atsika tokony iny zany fotoana afatsika nitondra coupe koa fa mino fa hiakatra ambonimboniny iny azo hoanina tsara le Maroka ary ngamba mametraka koa zany tsika niveau tsika efa tsy mifanalavitra amin'ny ekipa lehibe ato an'Afrika nefa tsika nosy mampiray ny malagasy ny tontolon'ny baolina kitra ka miara-miombom-pony rehetra aorian'ny ekipam-pirenena profony zany ny fitsenan'ny mponiny Mahajanga ny coach Lobo zao raha tsy aivina ankoatra ny coach Lobo nahitana mpilalao efatra avy ato amin'ny ligy ny Boeny tamin'iny sanina iny izay samy mpilalao avy ao amin'ny fosa junior avokoa. Isan'ireo firenena nahita ny éclipse lunaire totale Omaly i Madagasikara. Maro ireo linina saingy tsy nahafantatra mazava tsara iny tranga ara-tsiantifika iny. Tranga voajanahary azo hazavaina ara-tsiansa ny fanakonany tany ny volana ho ny manampahaizana manokana momba ny abakabaka nanaovana fanadihadiana Tojonirina Tahiry. Éclipse lunaire totale no tranga alina. Firenena maro maneran-tany no niandry ny ahatongavan'ny Omaly hijery ny éclipse lunaire na fanakonan'ny tany ny volana. Tako ny aloko ny tany tanteraka ny volana ao anatin'ny fifandrifian'ny planeta telo milahatra. Ho an'ny tany ivelany, betsaka ireo olona no liana ka nampiasa fitaovana nandinika ity tranga ity. Raha niezaka ny voaka sy nakasary kosa ny teto Madagasikara. Tsy nisy rahona ny lanitra ka afaka nahita azy tsara ny malagasy. Betsaka ny liana sy ny jery, saingy tsy nalala ny tranga. Araka ny fanazavan'ny manampahaizana manokana, tsy maintsy misy fotoana mifanandrify ireo planeta manodidina ny masoandro rehefa miodina ka mahatonga ny éclipse. Fiditra ao anatin'ny aloko ny tany ny volana.
ina moa mahatonga an'izany ny fantatsika fa ny tany dia mihodana manodidina amin'ny masoandro ary ny volana dia mihodana manodidina ny tany dia misy fotoana zany ataontsika hoe mifanandrify ny volana ny tany ary ny masoandro dia amin'izay fotoana izay dia tafiditra ao anatin'ny aloky ny tany ny volana io moa zany dia mitranga rehefa hoe feno manana ny volana satria fataro fa io volana io rehefa mihodana manodidina ny tany dia tsy tonga dia hoe mifanintsy be tanteraka ny tany sy ny volana ary masoandro fa somary misopirana kely dia rehefa misy moa le éclipse lunaire dia mandalo ny atmosféran'ny tany zany le taratra hazavan'ny masoandro any ka ny loko manakaiky mena somary menamena iny zany no tonga eny amin'ny volana dia indray no mitaratra tonga dia amintsika dia izay mahatonga an'ilay lokon'ny volana ho lasa menamena iny zany tsy midika akory hoe le volana no tena hoe menamena fa taratry ny hazavana zany dia le hazavana menamena le loko menamena ao anatin'ny hazavana ihany no tonga ty amintsika zanak'olombelona. Nisy ny nampifandray ny tranga tamin'ny tontolo ara-panahy sy ny voalazany baiboly raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana manokana nanaovana fanadihadiana androany tranga voajanahary ny éclipse lunaire fa tsy zava-baovao ary efa vitan'ny manam-pahaizana kajy dia ny meloa ny fotoana andalovany ary azo azavaina ara-tsy anty. Ireny moa zany dia zavatra tena azo lazaina hoe scientifique ny natiora no mitondra an'le izy ary ny siansa dia manazava ny lalàn'ny natiora dia ao anatin'le lalàn'ny natiora zany hoe tsy maintsy misy ireny zavatra ireny ary ny fahafantarana ny éclipse izany efa amanjato taona maro nefa nanao kajy ny zanak'olombelona ary efa fantany hoe amin'izao taona izao indray dia isy ny éclipse solaire isy ny éclipse lunaire zany hoe zavatra tsy hoe fahagagana na ohatr'izany fa tena hoe zavatra natoraly le izy ary zavatra azavain'ny siansa tsara mihitsy satria efa ela tao anatin'ny fahalalan'ny zanak'olombelona izay zavatra izay izy io dia tranga ataontsika hoe misy ro fa fotsiny hoe faritra zay isehony no samihafa miovaova zany izy io fa dia misy matetika izy io raha eto amin'ity tany zay iainantsika ity fa ny eto Madagasikara zao raha resahana 2017 nisy farany tamin'ity 2025 ity nisy indray dia amin'ny 2029 andray vao misy éclipse lunaire total fa tena izay dia mety misy ratsiny hoe éclipse partielle zany hoe apahany volana ihany no takony fa raha le fiovana loko ohatran'le omaly dia tamin'ity taon'ity aloha nisy dia afaka efa taona andray vao misy. Éclipse solaire ny be pahalala na ilay fanakonana ny volana ny masoandro tahaka ny niseho tamin'ny taona 1924 izay andro atandro no ahitana azy. Éclipse lunaire total kosa no nitranga omaly ny tany indray no manakona ny volana ka andro alina no ahitana azy izany hoe sarony ny aloky ny tany manontolo ny volana nandritra ny minitra vitsy efa hain'ny manam-pahaizana ny mikajy ny hafanganam-pandesy ny fomba fikisaka ireo planeta ka fantatra ny fotoana hifantseny. Iverina vetivety amin'ny Mahajanga sika ao anatin'ity tranga mpiara-monina manaraka ity. Misy adimy ireo olona voasambotra tomponantoka tamin'ny famonoana ilay mpandraharato amin'ny Fokotanimanga ny 12 Aogositra lasa teo. Ny arahan'ny polisy-pirenena sy ny zandary tao an-toerany amin'ny fikarohan'ireo nahavandoza ka olona tsy lavitra sy mifanerasera amin'ny isan'andro ihany ny adimy tamin'ireo voasambotra andao rahantsika ny Antsiprian'izay. Trateky ny polisy-pirenena sy ny zandarmerie-pirenena eto Mahajanga ireo jolahy tomponantoka tamin'ny famonoana ilay mpandraharaha-mpivarotra mpamongady tao amin'ny Fokotanimanga tranga izay niseho ny 12 ny volana Aogositra lasa teo tokony tamin'ny iray ora tolakandro. Misy 5 ireo voasambotra ka ny roalahy mpitaro-posy izay mpitatitra entana n'ireo mpanjifa mpividy entana amin'ny tranombarotra io no tena nandatsaka ny ainy ilay teratany karana tamin'ny fomba feno abibiny vola mitetsina 2,400,000 ariary ny ampy etam-barotra vitsivitsy no ny fampizarana izy ireo avy eo raha ny fanazavana. Nohony amin'ny teknôlôjia misy amintsika zao zany nahafana ny kapoka hoe iza le olona nanao ary tena hita tokoa ary rehefa nisamborona zareo misy anankiroa ny tena nandray tsara mivantana dia nisy anankitelo izay anankidimy isan zareo anisany nandray anjara tamin'ny zavatra iny hita tao amin'ny caméra zany tsy le caméra le opérateur zany karana fa le caméra le nanoloana teo zao no nahitana le olona anankiroa efatra moa zany tena izy nivorivory teo dia nitondra gony dia rehefa ny savana tadigony misy ny spaghetti misy resaka zavatra tao anatin'le fivorotana tao zany mifampizarana zareo teo dia tratran'le caméra dia nitadavina le olona anankiroa dia tratrany anankiroa loha dia rehefa natao moa fikaroana namafisina amin'ny traikefa zay
mpanao fanadinadina tena mikeliko tokoa zareo fa tena zareo nanao anazy akoatra amin'ny naman'ny zareo zay nitonony zareo zay efa afa nandositra ny sasany misy vola lasany zareo 2,400,000 ariary teo izay ny fampizarana zay le hita tamin'le caméra sady mizara vola zareo no nitondra gony zany nitondra le zavatra nalagnalarin'ny tao rehefa natao percussion tratra tao dolo zany zay spaghetti signal vola moa zany efa nampiasainy zareo amin'ny zavatra nanaovan'ny zareo anazy. Famonon'olona nininana natao efa voahomana efa ela ity tranga ity raha ny Laurent-Bavao hatrany. Ireo olona telo hafa mpiray tsokombakomba dia nahitana mpiasa ao amin'ilay karana, ny iray mpivarotra eo anoloan'ilay tranombarotra ary ny iray kosa efa natao ho zanaka trano tao amin'ilay mpandraraha. Fa izy iny tena zavatra efa tranga faniniana natao mihitsy fa prémédité mihitsy ny zavatra iny fa tsy hoe hoe tamintandroka teo zany nivoaka satria teo anelanelany hoe nivoaka zany le mpiasa iny zareo miditra le mpanakatona le varavarana tsy nidiny le varavarana ray am'ireo olona ireo nefa isan'andro rehefa amin'ny karana reny tsy maintsy midina de miaraka miverifie mihitsy de zay vao miaraka mamoa fa tamin'iny trano iny tsy nihidy zay nahafany le mpanao atsy miditra tao anatiny tao. Raha tsy ivona dia maty novonoina tamin'ny fomba feno abibiana tao amin'ny efitrano fivarotany ilay raim-pianakaviana 17 taona ny atoandro ny zoma 12 ny volana aogositra teo anelanelany tamin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora sasany atoandro. Mbola misy ny naman'izy ireo afaka roina voasaringotra amin'ny ity raha ity raha ny fanazavana hatrany ary atolotra ho amin'ny fampanoavana kosa izy 10 rahalahy ireto. Izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rapetsondray tomboky lasy tovovavy elo matomboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampoltona Nilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.